Orakoraka sy tabatabana rainy antsasakalava no zavanisy manerana ny lalana rehetra izay nolalovana ireo vahoaka amanjatony maro. Mpandala ny fomban-drazana malagasy nandritra ny fitondrana ny fandrama, ny ainga avy teny Ambalamanga ka hatreny amin'ny douane ny Miarinarivo ny alatsinainy fa 15 ny volana Mey. Tombo soamantsara ny fanompoa fandrama 17 teto amin'ny douane Andriamsara efa damy anakasina. Bokany Ambalakida nandeha tongotra namotrovotro ny fandrama valanjana 12 vilany zany. Nandreo Ambatolampy Voromahery enina lanjana ny fandrama 12 vilany zany tonga tao Ambalamanga tam Sabotsy. Lama Sabotsy jusqu'à maraina nandron lady. Lama lady maraina jusqu'à riva. Lady matonaly jusqu'à marandrainy latsinainy. Olo maventy ny razan'olo satria Ambatolampy eo amin'ny 80 olo. Ny Ambalakida eo amin'ny 200 olo satria io ny fanompoa be ndreo ao Ambalakida sa ndreo Ambatolampy zany io fandrama io zany. Ka fanomanana ny fandrama tanteraka tsakantsy andavany tonga eto Somatsara niaraka amin'ny princesse Rasoamody zay mpanjaka Beniboeny miaraka amin'ny namany miara-miasa mpanjaka Rasamy Manana Siny Mosaji, eo ny mpanjaka Tombojoma Kabeso Amindramagavaka Rivo, eo Rozana Donaka Tsiankanavaka zay tonga eto amin'ny douane Miarinarivo zany. Raha tsy misy ny fanompoa fandrama dia tsy misy ny fanompoa be hoy ny fahatelo. Safe ny fanompoa fandrama io aloky, izy aloky zany andrahona miaraka amin'ny katrafay, miaraka amin'ny soliky magnitra, miaraka amin'ny zavatra maromaro mitambatra ao agnatin'le vilany. Vita io de filtrena izy tonga mois de juillet io zany ampisihana azy amle razana. Aorian'ity hetsika ity dia tanterahina amin'ny 12 ny volana Jona izao ny toa mainty, arahy ny famahana varavara ny 7 ny volana Jolay, ary ny fanaovana ny fanompoa be 17 amin'ny 10 ny volana Jolay. Samy eny amin'ny douane Andriamsara efa da manakasina eny tsara rano ambony avokoa no anaovana ireo hetsika rehetra ireo.